Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny andrandra famonjena ny mino. Ny rafaneva fa 80 taona ny FFPM ny ho raintsika. Isika ivavaka Tompo misaotra anao zahay, mankilaza anao zahay, mandeha voninahitranao, mahagaga ny anaranao ary tsy takatry ny saina ny fitahinao anay. Nomenao ny sosiny tsara zahay, nomenao fahavelomany zahay, maro ny nomenao anay na zavatra ara-piaramonina na ara-nofo na ara-panahy, satria Andriamanitra miahy anay amin'ny maha-olombelona manontolo ianao. Koa misaotra anao zay Tompo raha mbola nahatratra zao anio zao, tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitiavana, noho ny fahalebiazanao, ka mipaka amin'ny lanitra tokoa ny famindramponao, ka tsy navelanao ho tapandromandry zay fa tonga tamin'ny tranonao masina. Koa ny Tompo Andriamanitra io, anao ny dera, anao ny laza ny voninahitra, tsy misy tahaka anao. Koa mianto aminao zay ry fanahy masina, amasiny zao fotoana zao, mianto aminao zay ry Jesosy Kristy, hatreo zao fotoana zao fa mivory amin'ny anaranao zahay, satria ianao no eto afovoanay, angataka zavatra aminao zahay, hitalao ny famelan-keloko zahay, handray ny sakramenta masina zahay, hiaino ny teninao zahay. Koa mianto aminao zay ry Kristy, manatrehanay, mianto aminao zay ry fanahy masina, manamasina anay, ho tanteraka tsy misy tsiny zao fotoana izao. Za amin'ny angatany amin'ny anaran'i Kristy, le nampianatra anay ivavaka manao hoe
iaino ny sitrapon'Andriamanitra isika, manana ny didiny sy ny fitsipika tokony arahantsika ny tompo. Ampahany amin'izany ny hita Mika 4:9-5. Mika 4:9-5. Eno ampanajana sady etreto tsara izany teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amin'izany. Hoeny mpaminany, inona no entiko manatona an Jehova sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra zay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ombalahy kely vola iray taona ava. Ho sitraky Jehova va ny ondry lahy arivo, ny reny rano dililo iray alina, hanolotra lahy matoko noho ny fadisoko va, na nateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao, dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindram-po, ary anaraka n'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena rehetra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra zay mitanana teny vavolom-belony ka mitady azy amin'ny folo rehetra. Amen. Tsy misy na iray azy tsika natateraka izany sitrapon'ny tompo izany, dia isika ifona, dia isika netritena anaraka izao babaka izao. Tompo, inona tokoa moa no entinay manatona anao? Mila vola mankarena va ianao? Mila rà ve ianao? Mila omby ve ianao? Ny zanakay ve ho vononay atao fanatitra? Tsy misy ilainao reo. Andriamanitra manana ny ampy ianao, manana ny zavatra rehetra ianao. Ianao nahary ny olombelona, nahary izao tontolo izao. Tokana amin'ny ilainao, anao ny marina ny tia famindram-po ary anaraka. Indrisana efa tompo, tsy nahatanteraka zany fahamarina izany zahay, fa ny vilivily lalana, na ndray kolokolo, ny vadibadika, tsy tia ny tsara, kirina, loza be, tsy tia famindram-po izahay, tsy nahalefitra mamindra foana, mamela biby. Tsy nanaraka anao koa izahay tamin'ny andro fiainanay, tsy nanana ny fanahy ny fanetretena, ka betsika ny mahapetipetina anay, na ny fiteninay manoloana anao, na ny fiteninay manoloana ny hafa, na ny fihetsika manatrika anao, na ny fihetsika miaraka amin'ny namanay. Sasao madivitra fa kely kardiovy ny fonay mba fahotana, fa tsy misy marina tokoa na iray azy. Raha mijery ny elokay ianao, iza no tafapetraka ato amin'ny fiangonana, tsy misy tafapetraka atina iray aza manoloana ny fahamarinanao. Koa mamindra fo aminay Tompo, na mila amin'ny elokay, mba ho masina sady tsy misy tsiny zay, ka afaka manao zao fanimpom-pavahana izao, mandray ny fahasoavana. Mamindra fo aminay ry Andriamanitra, izay efa tia anay ka tsy manadina anay. Mamindra fo aminay ry Jesu Kristy, le efa nafony aina monjy anay. Mamindra fo aminay ry fanamasina, le mpanavao anay. Noho ny aminarin'i Kristy irery aminy. Amen.
Isika zay mibebaka marina tokoa mitsangana ireny teny somafaly fa mafany fahotantsika izy fa niaino antsika ny tompo. Andriamanitra ao amin'ny Kristy dia mampiavana antsika ka tsy manisa ny fahadisoantsika. Iraka solon'ny Kristy izahay mangataka aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Kristy izay tsy nalala ota efa nataon'Andriamanitra ota mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra isika hamonjenantsika. Koa raha misy olom-baovao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Fa efa lasa ny zavatra taloha ka indreo efa tonga vaovao ireo. Noho izany ary havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika noho ny anaran'ny Kristy Tompo, samy amin'ny deran'ny Tompo isika. Petraka amin'ny fifaliana isika hiomana amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay handrenesana ny soratra masina voalahatra ho antsika amin'ny teny ity sika riavako arak'izay hita ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia noraisin'i Hezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny.
dia niakatra nakao an-trano Jehova izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehova. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehova nanao hoe: ry Jehova Andriamanitry ny Israely io, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongilany ny sofinao Jehova ô ka miainoa, ahirato ny masonao Jehova ô ka mijere, ary mandrenesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondray ny hiaiky an'Andriamanitra velona. Jehova ô, marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny Asiria dia efa nandrava ny jentilisa sy ny taniny, ary efa nanary ny Andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny, fa asan'ny tanan'olombelona ihany dia hazo sy vato ka dia azo ny simbaina. Koa ankehitriny Jehova Andriamanitra io, mitaraina aminao aho, vonjeo izahay amin'ny tanany, mba hahafantarany fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany, Jehova ô no Andriamanitra. Toizantsika atao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7. Asan'ny Apôstôly toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Asan'ny Apôstôly toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Ary Petera sy Jaona niakatra eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana, ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe Itsara Endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho ny nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: mijere anay. Dia nibanjina azy roalahy tsara izy, fa nanantena hazo zavatra taminy. Fa hoy Petera: tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no meko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ray lehilahy ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana, ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nideran'Andriamanitra. Faranantsika atao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo araka ny Matio toko 20 ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 430. Filazantsara araka ny Matio toko 20 ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 430. Andeha ovakitsika eo am-pitsanganana izany filazantsara izany ry havako. Ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an Jesosy. Ary indreo nisy jamba roalahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho nireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida ô. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida ô. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe: inona ny tianareo hataoko aminareo? Hoy izy taminy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy, dia nanaraka an Jesosy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Indre izany fifalianay Andriamanitro, fa afaka namaky ny teninao, ary manantena ihany koa handray ny hafatra avy amin'izany teny renesinay teo izany. Mangataka indrindra izay anao fanahy masina, hitsilo ny foa mampanany tsirairay avy izay miatrika izao fotoana izao, handraisanay tsara ny tenin'Andriamanitra, hatonga anay ampiatra izany,
hanana fanantenana ihany koa ny amin'ny famonjena izay andrasanay. Omba ny fananao masina ny mpanomponao izay efa nividinao hanambara izany, ka izay efa nampahafantarinao azy no tafapaka ho voarainay tsirairay avy ary harahanay hatsakany sy andavany izany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Mitombona amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny tompo. Mpanjaka faharoa toko fahasivy-ambin'ny folo. Ny zava-misy teo amin'ny tantara dia taorian'ny Solomona mpanjaka dia nivaky roa ny firenena Israely. Ny firenena anankiray nisy foko folo tao avaratra, atao hoe fanjakan'ny Israely Samaria ny foibeny, fanjakana avaratra zay. Ny fanjakana atsimo atao hoe fanjakan'ny Jodia, Jerusalema ny foibeny. Reo zany tsy nifankahazo. Nandeha ny fotoana rehefa mivaky moa dia mihamalemy ny hery. Nitafian'ny olona le fanjakana tao avaratra, fanjakan'ny Israely Samaria zany rava, nentina babo tany Asiria ny olona, tena rava, tsisy niraisina le fanjakana. Le fanjakan'ny Joda zany mbola nandehandeha kely teo, fandimby misy mpanjaka tsara, misy mpanjaka ratsy. Tamin'ity zany dia misy mpanjaka anankiray tsara, Ezekia ny anarany. Kanjo niakatra koa le nandringana ny fanjakana atsimo tamin'ny andro taloha, satria tamana izy naresy le fanjakana atsimo io, niakatra koa izy hiady amin'le fanjakana avaratra ty Joda ty, misy le mpanjaka Ezekia. Kely le fanjakan'ny Joda raha oharina amin'le fahavalo, potipotika tsisy raisiny noho ny fiteny. Dia nitaraina tamin'ny mpaminany Isaia Ezekia nandefa hafatra. Dia namaly ny mpaminany Isaia hoe: zay matahotra ianao, zay matahotra ny rehefa tsy ho resy ianao, tsy ho azonjareo zany Jerusalema. Falifaly le mpanjaka. Rehefa avy eo nandefa n'le mpanjaka atao hoe Sankeriba, zay ny anaran'le mpanjaka be ary ivelany, nalefa ny lehibeny miaramila mitondra taratasy, ilaza taminy hoe: teko ianao izy fa aza minominony mpanjaka nareo ny mpaminaninao zany. Ndeha veketsika ne anisan'ny votoatin'ny taratasy mpanjaka faharoa toko fahasivy-ambin'ny folo, amin'dininy fahafolo, amin'dininy fahafolo sy ny faharoa-ambin'ny folo, amin'dininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa-ambin'ny folo vakitsika. Izao no lazainareo amin'ny Ezekia mpanjakan'ny Joda: aza mety fitaha amin'ny Andriamanitrao izay tokoinao ianao hoe: Jerusalema tsy atolotra mpanjaka amin'ny Asiria, fa indro ianao efa nandray izany. Nataon'ireo mpanjakany Asiria tamin'ny tany rehetra dia nandravà amin'ny tany rehetra dia nandravà amin'ny aziko. Ka ianao kosa va no voavonjy? Moa mahavonjy azy va reo Andriamanitry ny firenena izay niravà amin'ny razako? Dia gozana sy arahana sy rezafa ary nitaranika-edena izay tao Telasara. Nandefa hafatra mafonjafonja izy, nipoteko daholo ny tany rehetra hozy izy. Andriamanitra inona no nahavonjy teo? Tonontonony teo le nipoteny niaraka tamin'ny Andriamanitra. Taitra Ezekia nahazo le menasy fanondroany. Eo zany manomboka le tantarany vakitsika teo. Rehefa taitra Ezekia dia inona no nataony? Andininy faha-efatra ambin'ny folo indray no vakitsika.
dia niraisiny Ezekia tamin'ny tanany hiraka amin'ny taratasy ka nivakiny, dia niaky tao an-tranon'i Jehova izy ka namelatra niny teo anatrehan'i Jehova. Zay no nataony, zay le fihetsika zay no akatsika hafatra hoe raha vao nahazo le taratasy izy dia nankaiza izy nankao hatramin'i Jehova. Dia famitaniana hoe iza mba nahazo taratasy fiantsonana amin'ny fitsarana, na taratasy miantso divorce, na taratasy njavatra ny azakazaka nankaty amin'ny mpiangonana, vitsivitsy ihany no manangana. Zay le natao teto zany, ary zay mba fianatra fa matetika tsika malaina mankaty amin'ny mpiangonana. Azonao tao tsara na tio ary pastera mankaty amin'ny fiangonana maka lakile dia mandohalika eto anao mivavaka. Zavatra azo atao dia azo atao zany na amin'ny akany ao na amin'ny trano fisainanao. Fa zay no nataon'ity mpanjaka ity. Dia zay no manahirina hoe raha matono manao menasy amin'ny menasy ahy mangoronetana zay, ngamba tsy azakazaka amin'ny sapelina fa vonjena aingana anatrahana aloha sao dia mbola tratra ao. Sa ahoana osinareo? Ny akatsika hafitra zany dia le i Ezekela miandrandra famonjena nakao amin'ny tempoly izy, nakao amin'ny tranon'Andriamanitra izy. Fa ny tena isitomana ny saintsika dia le vavaka nataony rehefa tonga tao. Maneho inona le vavaky Ezekia? Zavatra roa no asehony. Zay no nandresen'ny lahatra n'Andriamanitra. Voalohany maneho ny fanabeazan'Andriamanitra, faharoa maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ezekia zany mino fa lehibe Andriamanitra, mila mino ny fahalehibeazan'Andriamanitra ianao. Matetika abdinitsika io, rehefa tratry ny olana atsika, le olantsika ngeza be no Andriamanitra. Lehibe izay ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo izao. Matetika abdinitsika io. Vakio ange ny andininy 5:10 vakitsika ary Ezekia mivavaka teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe: Ry Jehova Andriamanitra Israely, zay mipetraka amin'ny kerubim, ianao dia ianao rery ihany no Andriamanitra ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Rehefa mivavaka dia mba eritrereto refeso an-tsainana lehiben'Andriamanitra. Andriamanitra ny Israely io, Andriamanitra ny razana taloha, Andriamanitra mipetraka ambonin'ny kerubim. Zany kerubim zany ny cherubin, io zany ano anjely tsara tarehy indrindra ary matanjaka indrindra anandanitra. Nefa Andriamanitra mitaingina an'io, mampiasa an'io. Zany teny Ezekiela resahana zany, kitiana zany fa lehibeazan'Andriamanitra hoe lehibe Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ny hafa io. Izy rery dia izy rery no Andriamanitra, ary ny fanjakana rehetra io ho ambany fifehezan'Andriamanitra. Ary rehefa mivavaka ve itsika dia mba mahatsiaro an'izany amin'ity tsy firenentsika hoe lazaina fa mahantra ary amin'ny farany. Itsika ve mba mahatsiaro hoe Andriamanitra afaka mifehy ireo fanjakana vaventy ireo ka afaka manampy atsika. Matetika tsika kely hery ny vavaka ataontsika. Tsy ao an-tsaintsika hoe Andriamanitra mbola amboniny ireo rehetrarehetra ireo. Fa zany no tao an-tsain'i Ezekia raha nanao ny vavaka izy. Tsy vitan'izany fa Andriamanitra tompon'ny fanjakana rehetra. Andriamanitra nahary mihitsy ny zavatra rehetra. Manana ny zavatra rehetra izy nanao ny lanitra sy ny tany. Ka matetika zany abdinitsika zany fahalehibeazan'Andriamanitra zany. Andriamanitra velona io. Izy amin'ny farany amin'ny 5:10. Ka ianao Andriamanitra ijere le ataony Sankeriba mpanjaka io. Fa ianao ny Andriamanitra lehibe. Andriamanitra tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ny firenena hafa rehetra. Marina fa naripadripaka le ry daholo ny Andriamanitra hafa rehetra. Fa tabidio fa rehetra tsy tena Andriamanitra ireo. Fa Andriamanitra vato, Andriamanitra sarivongana, asa amin'ny tanan'ny olona ihany ka azo simbana. Fa Andriamanitra tsy asa amin'ny tanan'ny olona. Samy ao ambadiky ny tenin'ny Ezekia. Vakitsika neny amin'ny 7:12 sy ny 8:20 hoe: Jehova, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakana Siria dia efa nandrava ny Jetilisa sy ny tany. Ary efa nanary ny Andriamanitra tao anatin'ny afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asa amin'ny tanan'olona ihany, dia niazo sy nivavaka ka dia azo ny simbana. Izay fahalehibeazan'Andriamanitra izay zany mba tsarovy rehefa manana olana ianao. Izy ireny ny tena Andriamanitra. Mba mipetraha amin'ny toeran'ny zaza, toeran'le zaza,
dia le dadany zany na skila mahikely a raha vao mitabataba aminy ianao dia alazoko amin'izy ozy izy, alazoko amin'ny dadanay ozy izy. Zay ny zavy, dadany ihany no mafy be niza mitsangana eo. Ary zay ny tao an-tsain'ny Ezekia zany rehefa mangataka izy. Misy namanay mpiara-mianatra zay izy fo kely izy, sady kely ny foy, fa ny zavatra ataony a, zavatra momba azy mba ataony ngeza daholo. Ny kitapony a ngeza be. Rehefa mandeha miasa taloha manko misy natao hoe famokarana, fa nareo zao tsy dia manao an'izany, hoe manao zaridaina ny sekoly, antsilanga be entiny avy aminy, dia jerijereny ianao raha mijerijery azy. Rehefa mitona angady izy, angady lava lela be no entiny. Dia rehefa manany azy zay dia izy zay hoe samy olona ngeza amin'ny zavatra entiny le tsy ahozy izy, dia zavatra entina jerena ozy izy. Ary tatiana riny rehefa nanambady izy a, mila indroa oatra azy ny alavan'ny vadiny. Le sary atsaitsika zany tsy mba mahakataka zany, tsika hoe Andriamanitra lehibe le ao anatintsika, ary zay no adinitsika mandrakariva. Manana ny zavatra rehetra izy, afaka manampy anao izy. Fa matetika adinitsika ny alehiben'Andriamanitra. Ary zay no tao anatin'ny sainy reto jamba reto, Matitoko 20. Mila manana finoana ny mahalehiben'Andriamanitra. Matitoko 20 andininy 2:30 sy ny 3:30, vakitsika andininy 2:30 sy ny 3:30. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nao hoe, inona no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy taminy, Tompo, ambahy ratana. Zay no tadiavinareo. Mino izy fa Jesosy afaka ambony no ny dokotera rehetra anasitrana ny masony, io ampahiratra ny masony. Ary io na tsika kely na lehibe dia ataon'Andriamanitra mahagaga ny fiainantsika. Ary zany no mahatonga antsika miankina amin'Andriamanitra, na manala fanadinana na maninona, zany no mahatonga antsika gaga indraindray raha efa afaka amin'ny olona tsy ampoizitsika. Lehibe le Andriamanitra ao anatiny. Zany no mahatonga antsika mahavaha olana mihoatra no zakatsika. Zany no mahatonga antsika mahavita projet mihoatra no zakatsika. Rehefa vita le izy dia taiza moa nahitako an'le volana anaovana le izy, ianao indray ny gaga rehefa avy eo. Fa adinao lehibe Andriamanitra, mihoatra ny zay rehetra iverintsika. Zay mahatonga ny olona mamono tena nge. Rehefa izy manana olana, takona ny masoandro, takona ny ray aman-dreny, takona ny fitiavan'olona azy sy ny sisa, fa le olana ny lasa ngeza be eo, dia mamofo izy, dia mamono tena izy. Fa jereo ny fahalehibiazan'Andriamanitra rehefa manana olana ngeza be ianao, tadio fa lehibe noho zany Andriamanitra, lehibe noho zany izy. Ary zay le Andriamanitsika izay. Zay ny vavaka Ezekia izay. Fa ny zavatra faharoa dia izao, mila mino sy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra azy anteherana, iankinana amin'ny fotoana rehetra. Dia velarintsika indray ny mpanjaka faharoa teo, toko 7:20, ny andininy 4:20 no vakitsika. Andininy 4:20 a, dia ny andininy tsambikina amin'ny andininy 7:20 vakitsika ary. Ahatongolaminy ny sofinao Jehovah ka mihaino, ahiratiny ny masonao Jehovah ka mba mijery, ary mandrenisa amin'ny tenin'ny sakariva izay efa nampitondraina ny maro. Iaikan'Andriamanitra velona. Andininy 7:20, koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra io mitaraina aminao, vonjeo izay amin'ny tany, mba hahafantarany ny fanjakana rehetra ambony tany, fa ianao dia ianao rery aminy Jehovah no Andriamanitra. Ampatsahivin'Andriamanitra fa be fitiavana izy, Andriamanitra manana fihetsem-po. Ahatongolaminy ny sofinao, ahirato ny masonao. Ary zay fa ny eo am-pitiavana izay, ny mason'Andriamanitra mijery fitiavana. Zay izy io. Zay mahatonga le vehivavy reo a, rehefa tsy jery anao matetika ianao manambady io, dia tezitra izy hoe nareo koa tsy mba jery anay na ajikirary. Fitiavana io. Ary zay ny eo amin'ny Ezekia hoe mba jereo kely fa be fitiavana ianao.
Andriamanitra azo hitarainana tsy tahaka ny vato aman-kazo tsy hisy santima. Zay nge mahafa Jesosy Kristy e. Jesosy Kristy izay rehetra niatra tamintsika dia niatra traminy. Efa nona izy, efa nohaniny moky izy, efa natory an-tsaha izy, efa nandeha tongotra avy amin'ny Betlehema mankany Egypta, lavitra zany a, mandala an'le Detroit iny amin'le fitohizan'ny Afrika sy Eropa eo, misy fitohizany, misy anarany izy io, mandala eo mihodina ny canal de Lesseps hoy izy nareo, tsy moro zany a, mandalo désert, bakatramira tsy manao an'izany. Efa nona izy, efa nangetaety izy, efa narary izy, zay maha-olombelona azy. Ka ninona teneninao efa niainana, ka fantany ny manjoanao. Ny dikan'izay mahatsara hoe Andriamanitsika rery ny Andriamanitra tonga olombelona, misy dikany io. Niainany daholo le zavatra niainanao, efa tsy nihinan-kanina, efa voakapoka, sy ny sisa. Hainy zany, efa nigadra ianao, efa nigadra koa izy. Hainy zany. Ary zay mahafana, ary zay mahatonga azy fitiavana. Ary zay le fitiavan'Andriamanitra zay. Andriamanitra onena ka mangoraka atsika izy, mahalala ny fahalementsika izy a, satria fantany zany olombelona izany. Fantany zany enatr'olona zany. Ary matetika zany no adinitsika. Ary zany no eo ny fitiavana atsika. Ary zay no amin'ny Asan'ny Apôstôly 3 teo. Le olona malemy tamin'ny andro-dry Petera, entiny eo mivavahady eo mba hangataka. Nandalo Petera sy Jaona, dia nangataka izy. Ary le fitiavan'Andriamanitra ny tao amin'ny Petera sy Jaona, nanome mihoatra izy, tsy manana volamena sy volafotsy zay. Vakitsika ny 9 amin'ny Asan'ny Apôstôly 3. Ahoana hoy izy? Fa ho Petera, tsy manana volafotsy. Tsy manana volamena sy volafotsy nefa mihoatra noho izany, fahasitranana tanteraka, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ary zany natonga n'ity olona ty nandihy tsy niato, nitsambontsambotra tsy niato, satria tsy nampoizina le zavatra nomena azy, zavatra efa niriny fatratra. Fa Andriamanitra mahalala manome mihoatra noho izay ilayntsika noho ny amin'ny fitiavana. Noho ny amin'ny fitiavana. Isaia 7:7. Io teny io dia efa sarotsarotra tenenina amin'izao andro ankehitriny izao, teny efa fantatsika loatra. Isaia 7:7, andininy 5:12 sy 9:12. Isaia 7:7, andininy 5:12 hatramin'ny 9:12. Vakitsika ary. Mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka lokany kimo? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indra efa vitako tomboka vatsy eo ampelantanako ianao, ary ny mandanao dia natrehako mandrakariva. Zany ny fitiavan'Andriamanitra amintsika, mihoatra ny fitiavan'ny vehivavy ny zanany. Tamin'ny andro nanaovana Isaia amin'io a, ny vehivavy dia fitiavan'ny zanaka tena mihoatra. Amin'izao manko manahirana satria mety aradino monono, satria tsy mampinono izy fa biberon. Fa tsy zay moa. Mety manadino koa izy satria tsy narary niteraka, tsy te harary, tao ary didina. Dia didina zany tsy marary. Le tsy marary manko mahakely fitiavana satria tsy niaritra. Zay kely tamin'ny area faharariana, mety ho kely fitiavana koa. Dia tsy etsanjanony zany efa manara ny gabone, manara amin'ny arabe. Fa Andriamanitra ho izy tsy mety manadino. Za kosa tsy manadino anao. Nataoko tatoazy mihitsy tomboka vatsy ianao ampelantanako izy Andriamanitra. Mba tsara nge za mitseritriretinareo hoe misy tatoazy, misy saranao amin'Andriamanitra ao. Mba nieritreretinareo ve za? Zany nataon'Andriamanitra amintsika amin'ny fitiavana. Satria maninona ianao izy? Mahalala eo masoko ianao a, tiako a, dia voninahitra. Fitiavana mandrakizay nitiavaka. Io fitiavan'Andriamanitra io zany a, no engamina rehefa mivavaka. Ary zany mahatonga antsika tsy mahazo valim-bavaka satria zavatra roa ny banga. Ezekia rehefa nanao ny vavaka io, tompoka ao ambanimbany ao a,
le miaramila taria andakira taria ny famono fotsiny tsahoan-tsahoana teo a lasa tsy nifankafantatra. Zay ny valim-bavaka azony manko taorinany io. Rehefa mivavaka dia mahatsiarova ny alehiben'Andriamanitra. Fa aza miforotra irery ao ianao fa mitodia amin'ny Andriamanitra. Fa Andriamanitra lehibe noho io olana mangejanao io. Ary tahaka izany koa ny fitiavany dia lehibe noho ny fitiavany olona rehetra anao. Tsy misy tianao mihoatra noho Andriamanitra. Tadidio izay. Tsy misy tianao mihoatra noho Andriamanitra. Raha tianao ny vadinao ny zanakao mbola mihoatra noho izany fitiavan'Andriamanitra anao. Ka tretrika anao sa tsy tretrika? Hoana moa ilay tretrika ho aza tretrika misy hira manao an'izany moa. Mbola mihoatra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ka rehefa mivavaka ianao, manana olana ianao, azo adino tahaka ny Ezekiel hoe zavatra anankiroa reo hoe ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana. Iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao izay ankehitriny ny amin'ny teninao izay mitaona anay tsirairay avy, mitaona anay fiangonanao. Ino sy ho resy lahatra ny fialabiazanao Andriamanitra sy ny fitiavanao anay, izay miandoha mandrakariva ny fitiavanay anao. Andriamanitra ho ankininay aminao ny izao fiangonana misy anay izao, ary tsy izahay ihany, fa eo ihany koa ireo fitazam-panahy sy ny fiangonana hafa izay miara-mandroso aminay. Irina indrindra raha sitrakao ny ahatonga anay ho vavolombelonao ka hiainanay izany teninao izay nambaranao taminay izany. Fanainao masina ane ombanay hatrany ka tsy hafoy na saraka anay. Ombanay ane anao amin'izao herinandro vaovao izay diavinay izao indray, ka na inona taonay, na aiza toerana halehanay tsiraray avy, dia hitantana ny fiainanay ianao. Hiazona anay ihany koa amin'ny fitiavanao, ka anekena isanandro fa Andriamanitra lehibe ianao. Mahatoky anao zay ry tompo tsara indrindro, satria Andriamanitra lehibe ianao, ka tsy misy hery azo ampitaina aminao. Ianao no ametrahanay ireo havanay izay miatrika fahoriana amin'izao ora hitenenanay izao, ao anatin'ny tsy fahasalamana, eo ireo namanay izay any amin'ny fonja sy ny toerana maro isan-karazany, hamangy sy hampahery azy rehetra ianao, ary hanasitrana anazy ihany koa araky ny habeny famindramponao. Ankasitrahanay ny fitantananao Andriamanitra ny amin'ny valin'ny fanadinana baccalauréat izay manatrika anay ankehitriny. Ho anao rery ny voninahitra ny amin'izay rehetra nitranga teo amin'ny fiainanay, ny amin'izay mety ho valiny izany. Isaorana ianao tamin'ireo izay afaka saoma tsara, ary mbola ianao ihany koa no ametrahanay ny tohan'ny fianarana manomboka amin'izao fotoana izao. Ianao ilay Andriamanitra izay efa nitantana anay tsiraray avy, hampahery hanome saina ihany koa ho an'ireo izay tsy maintsy hanamafika hamery-taona, ianao no homba azy rehetra. Apetraka eo ambany fitarihanao Andriamanitra ity firenena malalana ity. Ianao ilay Andriamanitra lehibe sy be voninahitra, ny aoka hiasa amin'izany firenena izany. Tsy miafina aminao ny mety ho fanirinay tsiraray avy, no mety ho vinanay. Ankininay aminao izy ireny mba ho lavorary sy totosa amin'ny atsaka sy andavany, satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra be fitiavana ianao. Zay rehetra nangatahanay, zay rehetra fantatrao fa mahasoa anay, dia arotsay aminay araky ny habeny famindramponao zany. Ataonay ny vavakay amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Andeha aritsanga asika rehetra ry havana, hanao ny hira fahafito amin'ny firana fanampiny. Zianai
Ijorotsika vavolombelon'ny tompo ry havana ny fanekempinoana laharana fahatelo. Fanekempinoana laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masinao, izy manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry hava. Eo mana amin'ny sakramenta masina isika. Hoe ny tompo, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany, fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Velatra malonantsika izany mofo velona midina avy an-danitra Jesosy Kristy izany, ka aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto, ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony atao vinana misaotra anao tompo. Ianao Jesosy Kristy manana ny fahefana rehetra nan-danitra sy ety ambonin'ny tany, mitaingina ny kerobima sy ny serafima rakotry ny elany. Ireo mpaminany sy olomboavitra efa naminao dia miopy ny voninahitra. Ireo olona 420, ireo razanay efa misy mahita anao, izay kona mbola ety ambonin'ny tany aza, dia mianta aminao ry fanahy masina, mba ento anan-danitra ny fiobiana sy ny fankalazana manao hoe tsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao.
fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy ray sohano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny an'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Hivavaka isika hatsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady hangataka ny fanahy masina. Ry tompo renaizy nan-danitro, indreto izay manao ny fahatsarovana natongavany zanako olona, manomboka amin'ny fihinanam-bilon'ny Betlehema izay nikalazainy amin'ny Krismasy ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia dia Golgota Kalvari. Eny nitsangana tamin'ny maty ianao, niakatra amboninahitra mifony eo ankavanan'ny ray, ka manohatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalan'ilay efa tianay. Tsy misy masaraka anay tokoa amin'ny fitiavan'i Kristy. Ko mba hafeno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ray eo, ta io tanteraka izao sakramenta masina endry Kristy ilay tokona Kristy ilay tanteraka, Kristy ilay natenany ray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo renaizy nan-danitro, mianta aminao koa izay mba hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manamasina, fanahy mahery, anamasina anay. Ko mianta aminao izay ry fanahiny Kristy. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasino torak'izany ny divay manambara ny ran'ny Kristy. Fanao Andriamanitra kosa, ahatonga anay tafare marina tokoa amin'ny nofo mandran'ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay. Satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary ao aminao Andriamanitra resy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika. Ny kapoaky ny fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika dia ny rany fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo, inona no tianareo ataoko aminareo? Andeha fihefa-botra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika nao larakira fahazato amin'ny mpizarana ny mofo sy ny kapoaka. Ento izany kazaromo rehefa ny andrandra famonjena. Amen.
Mitsangana isika anetritena. Oka isika iombona amin'ny vavaka fanadretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika ny zanaka ao aho. Tompo, tsy mendrika ny dinandamiko avitraniko. Tompo, tsy mendrika ny mitsipona izay sy mitsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manadinay tsy mbo rary mihitsy. Telo amby 290 ny andininy fahaefatra. Jesosy Kristy mpamonjy izay maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra hoe ray sohano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao vy ho fahatserovana. Tsaronay ny dianao ny ra sy ny fijalianao. Izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra manao hoe sotroina rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao natao fahatserovanay, na oviana no misotro ianareo. Misaora amin'ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tanatiko misaora ny nariny masina. Nisaodranao izay Tompo, fefa nandreraka izay mety izy ho sakrameta masina izao. Narosonao ny zava-masina mba ho haninay, hoena sy tanjakay. Nisaodranao Tompo, ka ny fonay izay maratra dia nisitraninao. Ny fanahinay izay miahiahy dia nampangininao, ka nivokisanao zava-tsoa avy amin'ny sakrameta masina izay sakafo ny fanjakan'ny lanitra. Misaotra Tompo, Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoe ny apôstôly masina Filipianina 4:4 aza manana inona na inona fa aoka ny favahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika hiaino ny vaovaon'ny fiangonana. Ny avy eo amin'ny sampana sekoly-alahady dia mampatsiahy antsika fa ny fitondesana dia mbola azo raisina amin'ny mpampianatra, ka entamina ny ray aman-dreny zany sy ny mpianatra mba hanatona ny mpampianatra ny momba an'izany, mijanona ery ambaravarana ny mpampianatra mandray an'izany amin'ny fotoana rehefa avy eo. Ny tanin-ketsa dia mianatra hira rariva amin'ny roso sasany. Misy ny fianarana fety krismasy ho an'ny ankizy amin'ny roa ora sasany rariva araka ny fandaminana rehefa niarahantsika. Ny fivorian'ny mpampianatra sekoly-alahady dia amin'ny herin'ny aniwa rehefa vita ny fanompoam-pivavahana. Ny fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinana ny fanambadiany reto avantsika rakoto malalana ny tenaina sy rakoto safy malala ny aina eva asana ao zareo. Ireo izy ireo dia mirary soa anareo zany ny fiangonana, mivavaka anareo sy miaraba anareo. Saotra Tompo.
Any Manjakandriana dia misy zava-bita, misy alitara tokanana any a, misy miaraka mipilipitra sy ny fanaka momba azy, misy dabilio dia manasa antsika zareo amin'ny alahady ho avy zany a, mba irodorodo hanokana an'izay fanaka masinany zany. Dia zay a, mbola misy vaovao faharoa ny any Manjakandriana, dia miangavy ny président fiangonana mivady a mba ilaza amintsika izay vaovao any Manjakandriana izay. Dia miaraba antsika rehetra tratry ny androany ary misaotra an'Andriamanitra ny atrarantsika ny fotoana izany. Araka ny voalaza ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia amikafaliana no ilazantsika fa miroso hatrany ny fiahintsika ny chapelle militaire eny Manjakandriana, ka efa maromaro tokoa ny dingana efa vita mikasika nio chapelle militaire any Manjakandriana io. Anisan'izany ny efa voalazany ray aman-dreny mpitandrina teo ny fanaka masina ary indrindra ny fiainana ara-panahy any Manjakandriana. Noho izany indrindra dia araka mifangatantsika teto amin'ny chapelle militaire izay mpiahy ny chapelle militaire any Manjakandriana tany amin'ny Foibe dia nanisy ny valimbavaka nomen'Andriamanitra zany ka manolotra antsika izy mpitandrina mpizadra raha hiahy an'izay chapelle militaire any Manjakandriana izay, ka ampanetretena no amakika eto amintsika izay fanapahan-kevitra avy any amin'ny Foibe izay. Araka ny fanapahan-kevitra tokoa izay ndraisina tao amin'ny Foibe amin'ny alalan'ny fiahina sy faculté de théologie ao Ambatonakanga no amakiko izao afatra izao ho an'ny mpitandrina sy fiangonana FJKM chapelle militaire Manjakandriana moa izay itsika. Antony fanolorana mpitandrina izadra raha, riavana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny fandaminana eto amin'ny toeram-panomanana mpitandrina faculté de théologie Ambatonakanga izay tompona andraikitra ny fizarana asa dia manao zao taratasy zao ho fanolorana. Any Andriamatoa, Andrianirina Hery Nasandratra, miangavy anao pastera hiakatra tianolona sy ny fianakavianao. Anao fizaran-draharaha eto aminareo manomboka ny 12 ny volana Novambra 2024 ka hatramin'ny izay fahavitan'ny fizaran-draharaha izay. Izy dia efa notolorana délégation pastorale sady efa niofana momba ny asa fitondram-piangonana ka afaka manao ny asa pastoraly rehetra toy ny mitarika fotoana, mitory-teny, mitantana sakrameta, manamasina mariazy, mampiofana sampana. Misaotra anareo mialoha sady izay ry havana amin'ny fanekenareo andray azy ampitiavana sy fahavononareo hanampy azy atotosany izao fizarana asa izao ary irina indrindra ny fiaraha-miasa avy aminareo mpitandrina sy ny fiangonana amin'ny fitaizana iombonana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy, ao amin'ny Efesianina 2:9-10. Dia manao veloma finaritra amin'ny anaran'ny Tompo ny mpitandrina ny fizaran-draharaha Randrianatoanina Anjara mpitandrina mpiahy ny faculté théologie Ambatonakanga. Koa dia amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Mantolo ny mpitandrina ny Ray aman-dreny ary ny birao fiangonana no erabanay anareo pastera tonga soa eto amin'ny chapelle militaire Paibe ary indrindra ny andraisanareo ny chapelle militaire Manjakandriana amin'izany fizaran-draharaha zany. Koa dia Andriamanitra manakaripasoavana hitantana hatrany ny dianareo atotosanareo
ny adidy sy ny andraikitra masina ho amin'izany. Izao dia miangavy ny ramatoa vadiny mpitandrina hiakatra ty anoloana ary miangavy ny pastera hitondram-bavaka azy ireo. Pastera Nasandratra zany ny fiantsika azy zany. Hivavaka isika. Misaoranao zay Andriamanitra fanomenao mpiara-miasa eto Ampahibe sy any Manjakandriana. Petraka ambany fahasoavanao ny fizaran-draharaha sy ny asa rehetra iarahanay manana, fitaizana ny vokon'Andriamanitra manontolo. Ka anao Andriamanitra namora zany asa zany, ampahery azy ianao amin'ny fivezivezena samihafa ary zay fiangonana ampy azy amin'izay rehetra tokony hanampiana azy. Misaotra Tompo. Amen. Dia raisitsika miteka zany pastera Nasandratra. Miona kely aminy zany tsika amin'ny AFF rehefa aveo satria ny AFF moa zany ny tompona andraikitra any Manjakandriana dia miona nareo andamina sady ny amin'ny alahady ho avy zany. Iroso amin'ny rakitra isika, ao ny antoko-pihira hira ao anatin'izany. Raha tapitra ny hiran'ny zareo dia ny fito amin'ny telopolo amin'ny dimanjato, fito amin'ny telopolo amin'ny dimanjato no raintsika nisy nangataka aorian'ny hirany korala.
fitina veterana, acaso tu izai bana nisitaka, acaso tu izai banu putsarana, tifalizai amene fetiana. Itanareo aneny tombo kaiaro anareo, ampamirapiratra mitavana aminareo aneny tombo kaiantra anareo, nanatra mitavana aminareo aneny tombo ka anome anareo fiadana. Amen, amen, amen. Ianao Jehovahandriamanitra, ianao mipetraka amin'ny kerubima, ianao dia irery aminy, ianao irery aminy Andriamanitra ny fanjakana rehetra ambony tany, fa ianao nanao ny lanitra, ianao nanao ny tany. Fa Andriamanitra irery ny voninahitra, momban'ny fanankalazana ny Krismasy dia misy herinandro sabata isan-kariva, na manao fampisehoana ny samba na tsy manao dia miomana ny tombotsy amin'ny herinandro ny Krismasy na herinandro sabata. Kompatanina amin'izay fekitsikaontsika fanampahavelona ny solona.